moro yakavana yakana petrikandanga hari ambila batsinjuvani wavuchike kadamandora mantsilange 700 kilometatra miala an'Antananarivo manaraka ny lalam-pirenena fahaefatra no misy ny valan-javaboarina Karafantsika izay manana velaran-tany 3,593 hektara. Tato anatin'ny 7 taona nefa dia mirongatra ny fahampitehana. Anton'izany ny firongatry ny mpifindra-monina mikarama ho an'ny mpandrara-panangombokatra tsy afa-manoatra ireo tompon'andraikitra ifotony. Manoloana ny fahampitehan'ny valan-javaboary noho ny amaroan'ireo mpifindra-monina izay miditra ny valan-javaboary ary manimba izay rehetra totso azy mba ahafahana mamboly. Iarahantsika mahalala fa mila kitay le olo manao charbon le olo. Tsisy tsony ny ala ty ivelany eto. Dia automatiquement le olo misy forcé zareo mitsofoka anaty parc manao charbon izy dia en plus zay koa le izy mitady le toerana voleny tsako. Dia ny anaovandreo azy mandeha ekipa maromaro izy miditra anaty ala ohatra amin'ny alina. Misy mahatratrany amin'ny 20 à 30 personnes izy miaraka mitakosy. Tapahany le hazo dia dorona. Dia rehefa tonga ny mois d'octobre ilatsaky ny orana dia lasa izy miditra agny dia aleviny le tsako dia miandrorana ao igny zany. Dia rehefa mandeha misy amin'izay zany le agent dia le tsako efa maniry. Zay zany le fanaovany azy. Ray amin'ireo komina 12 ahitana mpifindra-monina betsaka manamorona ny valan-javaboary ny komina Andranofasika. Manambara ny ben'ny tanàna fa mivezivezy intelo isan-kerinandro ny fiarabe avy any atsimo mitondra mpifindra-monina. Izy io zany maintany io zareo ny tena tonga ty. Tena misy karandalina 3 isan-kerinandro mitondra olona. Karandalina ngeza be mazaka olona any am-valopolo angamba regny karandalina regny tsy haiko na 50 mahery any. Na zay raha mieritreritra hoe fa tsisy olona tsony angamba any amin'ny faritra iny. No amafisin'ny sefokotany ao ambongo maranitra ny fisian'ny mpifindra-monina. Tsy vaovao ny fifindra-monina ao amin'ny fokotany adidiny raha ny fanazavany saingy mitombo avy 2 na 3 eny zany tao anatin'ny 5 taona. Mihoatra ny 700 ny mponina amin'izao fotoana izao ireo mpifindra-monina tonga eto amin'ny fokotany adidiny. Eo amin'ny 70% eo zany dia fa zareo aby raha amin'ity fokotany izay tantanako ty adidiko. Misy aloha misoratra, misy ndraiky dia misoratra fa tonga dia mifindra eo amin'ny 3 volana, 4 volana mamboly fotsiny zany dia mifindra toerana hafa koa. Ho an'ireo mpifindra-monina kosa misy ny antony lehibe nahatonga azy ho tonga aty amin'ny faritra Boeny. Avy am-Movombeka mijaly tsisy oragna any hamboliagna mbalahazo matimata mbalahazo tsisy rano. Raha ny fanazavana sarotra miambona ny sisin'ny valan-javaboary indrindra amin'ny andro alina noho izy midadasika. Raha mitony fanombana tsy hisy intsony ny valan-javaboarina Karafantsika afaka 5 taona. Titane